nambarako tamin'ny teto amin'ny réseaux sociaux fa zanaka raha vaviko i flashby randrenirina any ka matoa zaho hivolagna eto tsy dia amoa fotamandry fa misy mahakasiky kely anazy ihany le resaka o zaho hoy zandriko Belgique tsy matinao zay ke o zaho mankasitrika mankately madamo Aisha hitako nagnano live teto reniko ambangovangony mangataka fagnazavagna avy amin'ny mpanakanto Blacknadia mba hitondra fagnazavany zay ny fahazahoako izy ambangovangony isorako anao madamo Aisha satria mitovitovy hevitra aminao koa za efa tamin'ny 1er novembre no tsapa fa buzz igny ranomaso pisarahagna igny wawawa zay nataony mpanakanto Blacknadia ny tsy tiako amin'ny buzznao nagnino moa buzznao nataonao tao agnatin'ny fahoriana ny zanakanay tsy amoa fotamandro za tsy anogno agnarana nagnino moa buzznao Blacknadia nataonao tao agnatiny fahoriana ny zanakanay amintsika malagasy amin'ny firenena maro amin'ny olombelogno jiaby miaigneto tsy mbola misy olombelogno na gasy na vazaha na américain mahazaka fahoriana fahafatesana fa indrindra ny fahafatesan-janaka tsy misy olombelogno mahazaka fahafatesan-janaka fa indrindra zanaka efa be efa andeha ho tavandregny nagnino moa tamin'ny fahoriana tsindroa amantany ho an'ny ray aman-dreny niteraka ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny fany zay fany igny zanaka vavy igny no nanaovanao igny buzznao igny buzz ho zaho zonareo no magnano fikafikanareo zay mety hampalazanareo fa ny manafotohiny dia ny fanaovanao azy tamin'ny fotoa tsarotro taminay fianakaviana ary nanomogno ny momba azy anao magnino koa moa rehefa noporofoinao fa tsy nisaraka anareo fa nanao buzz misy hira tianao avoaka tianao halaza le hira avoakanao dia amin'ny fetiny maty no nanamarianao fa tsy buzz le izy fa tsy nisaraka anareo fa buzz le izy fa ianao tia kalaza ny hiranao vaovao dia nisafidinao ndray ny fetiny maty na nanaovanao an'le publicité ny hiranao rehefa nihenoko hatrambolohany ka hatramin'ny farany ny hiranao tsy misy mikasiky fahoriana fa fitiavana tanteraka le hiranao maninona nefany tamin'ny fotoana ny fahoriana fahafatesana amin'ny zanaka tokana fahavitokany reniny sy amin'ny fetiny maty no nanaporofonao fa te hamoaka hiranao te halaza ny hiranao dia nataonao regny buzz regny tsy amaly anao tsy magnino fa aminakahy tsy zakanao ny lanjany ratsy nataonao angambany na tonganao nagnosihosy an'igny fahoriana tsindroa amantany nahazo any mianakavy zay ngambany fa raha tegna madio tanteraka anao tsy nohosihosonao igny fahoriana nanjoanay masigny razantsika malagasy masigny razanan'olombelogno rehetra fa matoa anao nanao toetra tsy voahevitra ohatran'igny
misy baraingo. Nangataka anao hamaly zay baraingo zay Aisha, efa 5 andro angambany madame Aisha, tsy namaly anao. Ny andro valiny taminao manko za mba tsy hiteny. Fa noho ny hitako hoe tsisy valiny dia miteny zaho amin'ny agnaran'ny reniny niteraka azy. Zay sady koziniko no meilleur amiko. Hoy Andriamanitra, noho ny soratra masina hoe loza ho an'izay manafitohina ny hafa. Loza ho an'izay manafitohina ny hafa. Fa nafitohina lehibe igny buzz nataonao ao anatin'ny fotoan-tsarotrona igny. Tiako tsapanao zay na dia tsy hamaly ary anao. Tsy managna wawaw aminao za, ary tsy mila wawaw amin'izaniza za, fa nanafitohiny fogna ny zavatra nataonareo. Eto miantso anao ramatoa ministry ny serasera. Olona fantako anao ary tsy hoe mpinamana betsika fa olona mifampiresaka tsika ramatoa ministry ny serasera tamin'ny anao mbola tsy ministra. Tompona ndraikitra ambony anao amin'izao fotoana. Mandefa ty hafatra ty ho anao za. Ramatoa ministry ny serasera. Miangavy anao tsy andalo fotsy ity raharaha ity. Tsy mametraka fitoriana izahay. Satria za tsy reniny teraka ary tsy redy teraka. Fa kozininy reniny teraka azy sady meilleur aminy. Tafitohina za. Satria mba zaza tiako iny niesiko iny ary mba mpiantahantamiko. Mangataka anao za ramatoa ministra serasera voalohany mba anokatra fanadihadina ary mba hanisy fitezana an'ireo mpanakanto. Satria ny ministera misy anao no miandraikitra ny kolotsaina Malagasy. Ka raha reny anao matsapa fa mafy izany matianaka zany, engany tsy hovoan'ny hafa izany ary tsy hovoan'izaniza, fa tsy azo hoarina amin'ny hafa zany fahafatesan-janaka, fa amin'ny mahareny anao mba asio fananarana ihany ny mpanakanto izay nahavandoza iny. Tsy hoe izy namono zanakay, an'Andriamanitra ny aina. Andriamanitra nanome azy anay, Andriamanitra nakazy. Fa ny fagnososena, ny buzz izay nataony nandritra ny fotoan-tsarotrunay, ary ny profony tamin'ny fetiny maty, fa buzz le izy, manafitohina anay le izy. Ka amaha ministra tompona ndraikitra voalohany ny mpanakanto anao, mba asio fananarana ny mpanakanto nanafitohina amin'ny zavatra sarotra toy ireny. Ary mba tianay mba misy fanazavana avy aminao, hatraiza ny limity ny zavatra azon'ireo artista atao. Tsy manana olana amin'ny mpanakanto na amin'iza ny tenako, fa kosa ndraindray mba tafitohina satria reny mitaiza zaza maro mpitondra association ny tenako. Misy iran'ireo artista reo tompoko dia hira efa mamoa fady, nefa ohatrany tsy manisy resaka ianao ramatoa ministra. Tsapako anao vo ministra voatsela, fa reso tsy ampiambiambana ny adidy andraikitra zay niraisinao. Jerevo ny iran'ireo mpanakanto reo, fa misy tena manafitoana, misy miteny zavatra efa tsy tokony ho tenenina. Amiko zany mpanakanto zany,
dia mpiangaly zavakanto fa tsy mpiangaly zavatra mahasorena na hira mihira zavatra mifanohitra amin'ny resina any am-pianarana sy ataonay mpanabe manabe ny zanakay. Maro amin'ny hiran'ireo mpanakanto reo efa tsy kanto fa efa fitenitenenam-pona ary mifanohitra amin'ny fitezana fa indrindra ny soatoavina malagasy. Iny fihetsika mamoa fady manaftonina ny fahoriana ao koa ny hira ny mpanakanto maro efa tsy kanto. Ramatoa ministra, anao ngamba ny tompona andraikitra voalohany mba asio fanaraha-maso alohan'ny hira azo avoaka sy aparitaka eto amin'ny réseaux sociaux eto. Ohatra fotsiny zao misy fiangonana nekena hatramin'ny taonjato fahafiry ny fiangonana kristianina tonga ao Madagascar ary maro taoko fa 7 isanjaton'ny malagasy efa tonga kristianina sy musulmane. Tsy haiko tsony hoe firy taony musulmane firy taony kristiana ao Madagascar. Fa izany rehetra zany dia mifono fitezana ny finoana. Ao amin'ny dito folon'Andriamanitra misy manao hoe aza mangala badin'olona. Misy an'izany ao. Nefa ny hiran'ny mpanakanto voaheniko voatsela Gasy zay tena manome rariny izy fa azo atao tsara mangalatra vadin'olona. Ohatra ny président voahongana. Wa. Efa tsy fitezana, efa tsy kanto le izy fa fanimbana ny toe-tsaina maha-malagasy. Maninona sina ny fiangonana hitaiza. Maninona nekena ny fampianarana katesisy ao Madagascar hitaiza ny toe-tsaina amam-panahy. Fa maninona nefany ny mpiangaly zavakanto avela efa miteniteny foana. Tsy ekeko raha misy manaiky an'ireny anareo zay fa mareny ahy mba te hanana tsara zaho amin'ny taranaka mamparako se zavatra rehetra atao ankalamanjana de tiako ho fitezana. Satria na efa miezaka ary ny fiangonana, miezaka ny mpanabe, miezaka ny ray aman-dreny mitaiza, maro ny mbola solafaka. Ka vo maika omenareo mpanakanto hira mirafitra fanaovanaovam-pona reny, matahotra izahay amin'ny hoavin'ny zanakay. Mangataka fanaremana. Satria maninona ny fitsarana, maninona ny lalàna ao Madagascar, tsy manaiky adultère, tsy manaiky ny fanitsaka tsambady, tsy manaiky ny fangalaram-badin'olo. Iaran'ny lalàna ny adultère, ny mpangalabadin'olo. Fa ahoana nefa ny artista omembahana ihirahira ohatr'ireny, azo atao tsara ny mangalatra vadin'olo, azo atao tsara ny manakorotana ny fiainan'ny mpivady. Nefa hiaran'ny lalàna ao Madagascar ny mpangalabadin'olo. Misy lalàna mahakasika ny adultère. Tiako ny zavatra tsy mifanome, sy ny zavatra ataon'ny mpanakanto ny opposé ny lalàna sy ny fampianarana sy ny fitezana. Zay niany zavatra angatako. Matoa napetraka ny lalàna hifanaja ny mpivady. Fa tsy misy mpanakanto havela anao hira ohatra ny président voahongana anao, zany tompo-toerana fa tsy anao. Nefa lalàna ao Madagascar rehefa misy ny olana anatin'ny tokantrano, mbola misy ny réconciliation anatin'ny fitsarana, hitezana zany tokantrano zany, tsy avela ho rava. Fa ahoana ny mpanakantonao ramatoa ministra afaka manao hira ohatr'ireny. Ny hira tokony homenareo anay mpanakanto dia mifono fitezana, kanto
mamelonena anay, manome tsika anay, manome fanantenana anay, manome fandihizana fa tianay handihy amin'ny hira mba misy lanjany fa tsy fatanitany ohatry ny ataonareo reo. Mangataka fitezana io zahay, fa indrindra fitezana ara-tsaina ara-batana mba apetraka amin'ny tokony ho izy ao amintsika ao Madagasikara ao. Satria tadrazako izy io no teneniko anaovako fangatahana. Satria ohatra zao anao ramatoa ministre ny fanabeazana, ministre ny éducation nationale, efa 2 ou 3 mandat ngambany anao eo ramatoa ministre ny fampianarana éducation nationale, tsy mialatsiny aminao tsy de hitako loatra inona ny fampianarana na fitezana ataonao hamafisinao. Mihanakabe ao Madagascar ao ny resaka viol, fanolanana zaza tsy ampy taona, ranga lehibe magolagna zaza kely tsy ampy taona. Tsy misy loatra hitako hoe tsy haiko mba niandry ihany za hatram'izay asa sendra tsy nandalo masiko mba io ministre ny éducation nationale mba miteny amin'ny ena manjery mahakasika éducation sexuelle, mahakasika itezana, mba isorohana ny ankizy tsy anaonao fahatany. Ao ny zaza eny 12 taona tratra ny filana de manambotsambotra sipa eny, zaza kely eny anabaviny, mpifanila bodirindrina, zaza samby taona mifanao tao raha fahatany. Satria tsy misy éducation sexuelle. Mahatonga fanolanana mianaka be ohatran'io, tsy misy fitaizana fa excuse ny be da be, zay ny tera-batana fa zay tsy niteraka saina rehefa misy ny adalana ataon-janaka. Marina aloha zay, tsy laviko zay hoe zay ny tera-batana fa zay tsy niteraka saina, fa nefa rehefa voataiza tsara koa ny zaza de mba manao zavatra tsara ihany koa. Ary ny fitezana tsy hoe ao amin'ny ray aman-dreny ihany, satria ny zanakay dia any am-pianarana no tena betsaka. Ka inona ny tenenako anao ministre ny éducation nationale, satria izy vo mandeha amin'ny ambaratonga voalohany raha eo amin'ny base eo ny tsara taizany zaza de tena tsara fiomanana, de tsara ny fahatongavana, de tsara ny fitezana tsy anaonao foana na kely na lehibe. Mba mangataka anao koa za ramatoa ministre ny éducation nationale mba ho hita amin'ny ena manjery ohatra ny ataonao hita amin'ireny fanohanana any filohantsika. Zay hita matetika anao tamin'ny television, hita matetika anao teny amin'ny propagandy. Mba asio propagandy ny fitezana amin'ny ena manjery. Mba tiako ny hitanao anatin'ny television na ola ao avy amin'ny ministère de l'éducation nationale hiditra amin'ny fandaharana amin'ny radio nationale, amin'ny television nationale momba ny fitaizana, mba isorohana any fanaovanaovam-pona ny rongony. Ny rongony mahatonga ny zaza mifoka mola, mifoka rongony, mifoka jamala, satria tsy ampy fitezana, dépression. Ny mahatonga zaza maka rongony dia dépression. Na ny saram-panambadiana mbola kely ny ray aman-dreny, manana olana ny zaza matoa maka rongony. Ka raha voataiza nefa izy amin'izay olana sedrainy fony izy mbola kely zay, mety tsy tratra ny dépression matanjaka izy. Déprimé ny zaza matoa maka rongony, sorina ny tompo ary mbola nanao rongony izy fa tsy nanao suicide, tsy namoy fo. Kanefa asorohana zany rehefa mifanampy, rehefa misy ny fitezana tsara ny antokatrano sy any an-tsekoly dia azo tranona ny zaza, tsy misy fakanan zany rongony zany. Fa matoa mianaka ny fakana rongony, ny vokatra ny rongony dia ny fanolanana, ny fanaovana herisetra, ny fanaovanaovam-pona. Ka ny fitezana no miantoka an'izany. Ny ankizy fotoana ny tena betsaka any am-pianarana noho n'izy ao amin'ny ray aman-dreny, satria
alina izy am'ray aman-dreny efa anatin'ny torimaso tsy azo hoe hiteny foana ny ray aman-dreny fa avela koa mizaza atory mba tsy hovizana ny sainy ka zay no angatahako aminareo ministra roa tota ny ministra ny kolotsaina am'izao tsy de omeko tsiny satria angamba raha misy de misy vao 3 volana 5 volana na tongavany eo fa omeko anao ny fitarainana mba hijerenao akaiky ny zava-misy mba araho maso ny hiran'ireo mpanakanto vao azo avoaka amin'ny réseaux sociaux sy azo irena eny Ankalamanjana fa ny ministry ny fampianarana ny ministry ny éducation nationale efa tsy nomeko anao satria efa manana mandat ianao nefa ny tsy de hitako misy fiovana loatra ny ao anatin'ny éducation nationale tsy de hitako mba manao fanambarana ianao fa tena resaka politika ranoray hitako tena imatimatesanao ary ahitananao matetika fa ny andraikitrao ny maministry ny éducation nationale ianao tena mbola tsy hitako loatra ny anaovanao an'izany fa satria mba manana zaza maro iantoana ny association miahy mianatra amin'ny école publique mianatra amin'ny sekoly katolika manao zay azony atao ny sekoly katolika iry frère iry masera manao zay azony atao ny école FJKM FLM reo manao azo atao ny école manampinoana reo fa ny école publique raha matoa ministre ny éducation nationale mba sy ho fijerena akaiky ny fitezana ny fanabeazana eto koa misaotra anao ancien ministre ny éducation nationale Nadia ny esorina maministra anao ianao ny alany 16 ianao fa nitohizanao ny maministra ny éducation nationale ianao raha matoa Rijasoa manana isorako ianao ary tena ankafiziko za de faninanao numéro 1 tsy natezitra anao ary tsy nanana amboporatsy ianao na dia ny esorina tafanendrikendrena maministra anao fa mbola nitohizanao ny fitezana anay vahoaka malagasy niditra mivantana atao amin'ny réseaux sociaux anao manome fampianarana maro dia maro ary ataoko raha malala menatra koa ngamba ny ministra ny fampianarana éducation nationale am'izao tokony mba manakambo satria ny ministra ny esorina manana 100 milliards vues angamba tsy haiko hoe maro loatra de efa tsy haiko ny isan'ny mpanaradiany ancien ministre Rijasoa manana satria fitezana tena tsara ny ataony eto amin'ny réseaux sociaux tena ministre anay foana ianao ministre d'éducation anay foana anao hatram'izao satria manome anay éducation ianao madame le ministre ary misaotra betsaka anao ary miantso ireo zaza iantohako any Madagascar mba miditra faninanao amin'ny fitezana tsara ataonao reo misaotra raha mba manome éducation mivantana ohatran'ireny koa anao madame le ministre na apitainao amin'ny école publique indrindra satria école finoana reo de fa voataiza ary-pinoana ary tena miezaka na zany asina fanaraha maso foana tsy kely lalana ny ratsy fa mila averimberina isan'andro ny anatra satria zay ny mampampianatra ny mpampianatra to anatra sarotra tena toerana tena sarotra ny fitezana ka zay ny mila ministre ny éducation nationale tsy de tiako loatra mahita tena mirehareha manaradia le politika marina politika ny maministre fa ministre éducation nationale ministre enseignement sup tokony tena mirona amin'ny fanabeazana ianareo fa tsy manaradia ny politika HC0 za tsy mitomany seza za tsy manana diplôme anananareo fa raha tena diplômé ianareo ataovy tsara ny asanareo fa malahelo zahay mitsabo lava voaolana ndray zanak'iranina misy zaza efatra taona ny olana ny rangaty elo amin'ny 70 taona malahelo zay mitsabo foana mitsetsetra mangoraka foana satria akta ratsy foana ny hita fa tsy mbola nahita fampianarana avy aminareo ministra tompon'andraikitrareo izaho ka mangataka an'izay ny tenako
mba isoroana ratraponay eto amin'ny réseaux sociaux eto. Maratra neny fonay mahita zaza efatra taona ny olona nanrangabe telo amin'ny fitopolo taona. Zazalahy folo taona na nolana ny zandriny vavy fito taona. Maratra ny fonay malahelo izahay. Fa inona mahatonga zany? Tsy ampy fitaizana. Mangataka anareo izahay mba hanao fitaizana. Raha manao ohatra ny ataon'ny ministre, ancien ministre de l'éducation nationale Lydia Soamanana io, ny ministre Pernasa, na olona ao anatin'ny ministera misy manao an'izany ao anatin'ny fandaharana, sina fandaharana momba ny fitaizana. De misaotra anareo. Raha ohatra efa misy moa tsy naheno ny tenako de mifona fa ohatra ny mbola tsy naheno satria za manko aime les choses. Manaraka tena manaraka za momba ny fampianarana io. Satria tsy tiako ny fanampiana ataoko ka ho vola very. Fa tiako ny zaza mianatra, éduquer et instruire. Teizaina tsara. Omena fahalalam-pomba, omena fahendrena, omena fampianarana zay hampandroso amin'ny fiainana. Fahendrena tiako lavitra noho ny arena, ka zany no hitakiko izany aminareo ministra tompona andraikitra. Tak zany koa ministry ny population vaovao. Jerevo izay vahoaka. Jerevo ny sosialnay vahoaka. Mba valio izay association raha mba mangataka audience fa na dia tsy havita betsaka fa mangetaheta hanao handray anjara. Tsy vita nareo amin'ny toerana irery ny fanavotana ny Madagascar ary tsy ho vitanay irery fa te handray anjara izahay ka mba sokafo ny varavarana ary mba valio ny antso an-taribinay fa mangetaheta anao soa ho an'ny samy malagasy izahay. Maro izay association aty ampitan-dranomasina mifanatona. Za zao tena misaotra ny association JDM Docteur Philippine. Tsy fantako na mahita an'ty levoko ty anao docteur fa tiako loatra isaotra anao amin'ny masony be sy ny maro. Satria miahy ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy aty ampitan-dranomasina ianao ary miahy ny fahasalamam-bahoaka ny Madagascar. Zay marary hitadiavako vonjy aminao, sokafinao foana ny tananao, sokafinao foana ny facebooknao, mamaly ahy foana anao amin'ny telefony, mahita vahaolana ho an'ny marary zay iarahantsika mikarakara foana za. Satria za tsy dokotera, za olona tsinotsinona, fa za le olona manana fitiavana ngeza be. Rehefa mahita olona mijaly dia mitaraina aminareo manambola, mitaraina aminareo manam-pahaizana, dia mahita vahaolana ary tena indray tsika business iny amina fa tonga dia atolotrako anareo zay mila vonjy iny. Dia misaotra anao zaho docteur Philippine association JDM zay tena mahavita betsaka. Mifona aminao izaho amin'izay zavatra tsy mendrika nataon'ny mpitondra zay tompona andraikitra nahavandoza taminao. Nefa ianao dia reny mahateo tia, docteur tena mahavita antsakany sy andavany, manana masongeza be mijery hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe. Tsy mba magnavakavaka ny foko na toeram-piaviana fa rehefa mitaraina aminao docteur Philippine malagasy dia ianao mamaly. Mba tiako ianareo tompona andraikitra ambony reo rehefa mba antsona amin'ny telefona dia mba mamaly fa indraindray zahay tsy angataka fa mba misy voatsinapy kely voangonay avy aty tianay omena malagasy zay mbola sahirana mila an'izany any an-tanindrazana. Ka tsy mitady ady amin'ny rakoto ary tsy mitady ady amin'ny rasoa, tsy mitady ady amin'ny rabe fa
mangataka fanaremana misy fitezana tokony apetraka satria nanaonao foana ianao mpanakanto malaza. Misy zavatra tsy voafehinao tamin'ny fotoa tsarotra tsy tokony nararotinao nanovanao an'iny bes iny. Fa antsika malagasy dia tsy miady amapaty ary manaja ny fahorian'ny hafa. Eo ny mahadiso anao, mahatsiarova miondrika anao, valio ramatoa Isha. Mitondrasy anao excuse en public raha tena hendry. Satria mal placé, mal vu igny buzznao igny. Tsy maninona miondrika, tsy maninona mahatsiaro diso, fa ataoko fa fahendrena izany. Tsy tazonanao hoe tsy teny anao namosavy sanatria, ary tsy teny hoe ianao namono azy. Andriamanitra nanome ny aina, Andriamanitra maka ny aina. Tsy anao nanao an'izany. Fa ny fotoana nanaovanao ny buzznao dia tsy fotoana tokony nanaovanao azy, fa fotoana tsarotra loatra tamin'ny fianakaviana. Ka fahendrena, tsy fahambanina izany, fahamboniana ny fahaizana mialatsiny ho an'ny endry. Ka zay ny zavatra angatahako aminareo mpanakanto tianay daholo nareo rehetrarehetra reo, satria mitondra hafaliana ho anay, mampandihy anay. Fa zahay aiza mpandihizigny amin'ny hira tsisy rono tsisy ventiny, ary zay aiza morona nareo hira mifanohitra amin'ny fitezana. Dinionareo tsara ny hira avoakanareo. Ho anareo tompon'andraikitra manan-kaja ao Madagasikara, reso ny andraikitra anadidinareo. Misaotra nareo jiaby zay nanaraka ny live, misaotra nareo tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitezana, handray tanana tanteraka. Fa ny fitezana sy ny fampianarana no antoko ny hoavin'ny firenena ary ny fahatsaran'ny tanora ny antoko ny hoavin'ny Gasikara. Todika aminareo tompon'andraikitra ny fitezana za. Ministre n'Éducation nationale, ministre ny enseignement sup zay voatonga, mirarisoanao. Fantako fa une dame très ambitieuse ianao ary nianatra ka mahay. Apitao ny fahaizana sy ny taiza tsara azonao. Tahaka izany koa anao ramatoa ministre ny kolotsaina. Ataoko fa ramatoa angamba ny ministre ny kolotsaina zay. Manantena fandaminana sy fanitsiana avy aminao izahay. Misaotra antsika jiaby, mankasitrika, mankatelina, somary lavalava izy iny fa misaotra nareo naharitra ny aino, tsy inona ny takiana fa fifampitezana, fifananarana. Bisous mambe daholo, tiako daholo tsy mila ady.